Natampiakarana ny vidin'ny fitaovam-pianarana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny sendranay ny vidin'ny fitaovam-pianarana androany maraina. Na eo aza izany, efa fotoana tokony hividianana ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny hatrany. Somary miakatrakatra kely aloha e. Miakatrakatra kely eo amin'ny 5000 na 2005. Dia vidiko ny anazy roa mitambatra mihitsy dia efa vitaiko. Satria raha vao mandefa tsikelikely anao manko dia lasa dépense koa ny frais sy ny tariny tsy mety. Tena marina aloha ny anahy zany efa vitsivitsy ihany sisa satria ny anahy resaka fourniture ao am-pianarana no vidiko. Dia ankoatran'ny cartable zany dia vola mitentiny eo amin'ny 500 000 francs zao no vidianako le madinidinika. Fa fitaovana sy ny ankoatran'izay ny cartable sy ny hafa efa azo. Efa hita mitobaka eny an-tsena tokoa ny fitaovam-pianarana ary efa mandeha tsara ny tsena raha ny voalazany ireo mpivarotra. Ny tsena amin'izao efa mandeha, efa manomboka mandeha. Cahier lafina isan'andro mahalafo 150 paquet 200 arakaraka. Fa ny tsena amin'izao efa manomboka mandeha. Misy tonga dia maka amin'ny paquet, misy maka tsinjarany. Saika ny toeram-pivarotana rehetra eto Mahajanga no efa ahitana ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao. Fa ny tena maro kosa ny kitapo sy ny cahier isan-karazany. Ireo ankizy kosa tsy manaiky raha tsy ireo kitapo ika farany no vidiana amin'izy ireo.